Manolotra ny arahaba tompoko toy izao indray ny fivoaran'ilay rivodoza emina aty amin'izao alina izao. Tamin'ny 5 ora sasany hariva teo dia tany amin'ny manodidina ny 4,300 kilometatra atsinanan'ny Toamasina no nisy ny fohibeny. Mitondra rivotra 500 kilometatra isan'ora izy ary arahana tafiotra 1,200 kilometatra isan'ora. Nanomboka tamin'ny maraina hatramin'ny hariva teo dia nahitana fihenana ny herin'ity rivodoza ity. Mandalo ihany anefa izany noho ny fikorontanana misy ao anatiny fa hiverina ilamina miandalana manomboka ny alina makany amin'ny rampitso ka tombanana azo hery indray ary mety ho tafiakatra ho cyclone tropical intense na ilay antsoina hoe rivodoza mahery vaika. Mizotra manao dia miakandrefana somary atsimo andrefana izy amin'ny hafainganam-pandeha 5 kilometatra isan'ora. Tsy misy fiovana ny tombana mahakasika azy fa hiditra an-tanety eo anelanelany Mahanoro sy Farafangana izy rampitso ao tolakandro na ny takariva ary amin'izay fotoana izay dia anana tanjaka cyclone tropical intense na ilay antsoina hoe rivodoza mahery vaika izy ka mety hitondra rivotra manodidina eo amin'ny 20 kilometatra isan'ora arahana tafiotra ny manodidina ny amin'ny 500 sy 200 kilometatra isan'ora. Eo ny tsara marihana amintsika satria ny ivony no ny tolakandro na ny takariva no hiditra an-tanety fa kosa ny rivotra sy ny rahona mitondra ora mikija miaraka aminy dia efa mialoha an'izay any amin'ny manakorotana any amin'ny morontsiraka atsinanana sy ny voatany. Araka izany ary dia mila miomana fantatra ny rehetra satria be velarana ihany ity rivodoza ity manankatra any amin'ny 300 kilometatra any ho any ary raha ny fahitana evy ety amin'ny meteo Madagasikara anazy ihany koa dia mety hatanjaka kokoa noho ilay rivodoza batsy iray ity rivodoza emina ity ka mila miomana fantatra izany ny rehetra satria raha sanatrian'izany ratsiratsy ny fiomanantsika dia mety ahina vesatra kokoa na ho betsaka kokoa ny takaitra avelany. Miova toy izao ary ny filazana loza mba hialana ny fandefasana ny filazana loza amin'ny alina dia iangaviana ireto faritra ireto mba piatra ny fepetra miloko mena na filazana loza mitatao manomboka amin'ny 7 ora alina ho an'ny faritra Atsinanana, Vatovavy ary Fitovinany. Filazana loza manambana na filazana miloko mavo kosa ho an'ny faritra Nalatsirofo, Atsimo Atsinanana, Anosy, Vakinakaratra, Moromania, Matsiatrambony, Iorombe, Atsimo Andrefana, Androy, Mangoro, Mandrakandrina, Andramasina, Antananarivo Avaradrano, Antananarivo Atsimondrano, Antananarivo Renivohitra, Ambohidratrimo ary Arivomamo. Filazana loza fanairana na filazana miloko maitso ho an'ny faritra Laotra, Bongolava, Menabe, ny distrika Anjozorobe, Ankazobe, Soavinandrina ary Miarinarivo. Raha ho an'ny mpiandrika amin'ny morontsiraka atsinanan'i Madagasikara efa misy mananteny izahay evy ety amin'ny meteo fa tsy nisy mivoaka ny andrika intsony isika satria herin'ny ranomasina ary samboaravara mihitsy ary izany noho ny fisian'ny ity rivodoza ity. Ny any amorontsiraka andrefana kosa indray dia mila mailo sy mitandrina fantatra na raha azo atao mihitsy aza aloha ny tsy mivoaka miandrika dia aleo mitsahatra mihitsy aloha mandrapalasa ity rivodoza ity satria hikorotana ny tontolo an-dranomasina. Ny toromarika avy ety amin'ny meteo Madagasikara dia arao atsakany sy andavany ny fepetra sy ny torohevitra izay omeny manam-pahefana ny fotony isorohana ny loza mety iseho. Toy izao ary ny vinany toetry ny androntsika ho amin'ny rampitso maraina. Isy tandrifindrahona any amin'ny faritry Sofia ho betsaka kokoa ny rotsakorana noho ny fanantonan'ity rivodoza ity any amin'ny faritra Atsinanana, Vatovavy, Fitovinany, Atsimo Atsinanana, Mangoro, ho atsika Tanalamanga, Itasy ary ny ilana Atsinanana, Vakinakaratra, Moromania ary Matsiatrambony. Andrahona mety arahana orana malefaka na herikerika manify ho an'ny faritra Nalanjorofo, Laotra, Betsiboka, Bongolava, ny ilany andrefan'ny Atitany, Mitatra raty Iorombe, ny faritra Anosy ary ny ilany Atsinanana ny faritra Menabe. Ny ilany andrefana sy ny tendrony avaratra dia saika ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na hibalika ny masoandro. Raha ny tolakandro indray dia ho betsaka kokoa aloha ny rotsakorana amin'ny faritra izay andalovan'ity rivodoza ity, indrindra any amin'ny faritra Atsinanana, Vatovavy, Fitovinany ary Atsimo Atsinanana. Anorana mety ho betsaka indraindray ho an'ny faritra Laotra Mangoro, Betsiboka, Analamanga, Itasy, Bongolava, Vakinakaratra, Moromania,
Matsiatra ambony, Iorombe, Anosy ary ny ilana Atsinana ny faritry Menabe. Ny faritra sisa dia Andrahona, mety arahana, Tandrifin-drahona indraindray, akoatra ny faritry Sava, ny morontsiraka Boeny ary morontsiraka Melaka izay saika ho maina ny andro amin'ny ankapobeny. Raha ny vinan'ny maripana indray dia tafiakatra hatramin'ny 7 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritry Sava. Izany moa mazava ho azy fa ny Amandona any amin'iny faritry Sava iny dia voasarika aty amin'ilay rivo-doza avokoa. Arak'izany dia saika ho maina ny andro ary migaingaina mihitsy manankatra ny amin'ny 7 na 7 degré mihitsy ny maripana ambony indrindra. Tsy ho latsa-danja izay ihany koa ny any amin'ny faritry any manodidina ny Toliarany fa manankatra amin'ny 7 degré fa isy fidina miandalana izy io makany amin'ny Alarobia. Ho an'ny afo voatany sy ny ilana Atsinanana moa dia eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 20 degré zao any atitany ary 5 ka hatramin'ny 20 degré kosa ny ilana Atsinanana ny Madagasikara. Mivinany toetry ny andro ny Alarobia indray dia saika azo orana manerana ny faritra maro eto Madagasikara, tombanana ho betsaka kokoa ny rotsakorana aty amin'ny tapany atsimon'ny Madagasikara. Ho maina ny andro any amin'ny faritra Nalanjorosy ny tapany atsimon'ny faritry Sava. Mivinany maripana manankatra any amin'ny 13 degré any Betsiboka, 13 degré kosa any amin'ny faritry Sava sy ny faritry Boeny. Ho antsika eto amin'ny atitany manodidina amin'ny 13 na 14 degré ny maripana. Raha misy vidinany ny maripana ambony indrindra any amin'ny tapany atsimon'ny Madagasikara noho ny fandalovan'ity rivo-doza ity dia tafidina hatramin'ny 15 ka hatramin'ny 30 degré ny maripana ambony indrindra. Atao fararana amin'ny vinany toetry ny andro amin'ny alakamisy ary izay dia saika miamaina aloha ny ankamaroany ny faritra maro eto Madagasikara fa ny sisan-drahona navelan'ilay rivo-doza emina aty kosa dia saika mbola mitondra orana any amin'ny tapany atsimon'ny nosy raha toa ka manjaka ny talio any amin'ny faritra avaratra. Arak'izany dia mahazo oram-baratra morontsiraka ny faritry Boeny, ny mahazo any faritry Sofia, Analanjorofo, Sava ary Diana. Ny faritra hafa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny fa amin'ny fiafaran'ny tolakandro ny alina iverina andrahona mety arahana erikerika manify na orana malefaka ho antsika eto amin'ny faritra anatiny. Mivinany maripana manankatra any amin'ny 13 degré hatrany any amin'ny faritry Betsiboka, misy fiakarany amin'ny 20 na 20 degré ho antsika eto amin'ny faritra anatiny. Ny tapany atsimon'ny Madagasikara saika manodidina amin'ny 30 na raika amin'ny 30 degré raha miakatra hatramin'ny 30 ka hatramin'ny 30 degré maripana ambony indrindra any amin'ny morontsiraka Atsinanana. Dia izay indray vinany toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy mame fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.